tokony gardena foana l'esprit ny fahitako azy gardena foana l'esprit zany ary everiko hoe tsy miala am'izay izy amin'ity taona ity open le tournoi zany hoe niveau-na compétition mety Madagasikara samana ny azy fa tellement coupe zany le zatra compétition ambonimbony leta sy ny compétition ambanimbany leta afaka mifanandrana tsara everiko hoe mbola voatsy aloha zay esprit zay amin'ity taona ity fijeriko anazy. Ny fanatsarana angamba ny tokony hoe avy aty aminay mpijery dia ny trophée aloha voalohany indrindra satria eo amin'ny niveau an'ilay compétition misy déplacement matetika ary misy mandeha lavitra mihitsy dia nefa raha ny zavatra anankiray voatsikaritra any amin'ny trophée any amin'ny farany tsy mahaloa ny sara ny vidiny nefa ny baolina kitra eto Madagasikara raha malala fa raha ny fidiram-bola kely dia kely vola mivoaka ny tena betsaka dia any zany tsara ho jerevan'ny fédération hoe manahoana ny fomba hijerevana sy hanampiana an'ireo club zay mihotsaka ao anatin'ilay fifaninanana mba ahafahany mivoatra ary izay zavatra zay isan'ny zavatra anankiray mampiena an'ilay mpandray anjara satria zany hita fahasahiranana misy nefa mitondra ekipa tsy moramora dia izay ny zavatra point anankiray tena lehibe tianay indrindra. Baolina kitra Madagasikara somary niena zay aloha angamba zao ny tena marina somary niena ny lavoneta satria ny exemple anankiray tenenina fotsiny zao ny faritra Atsinanana ny mpandray anjara niena anankiroa ihany zao ny nefa hatramin'izay tsy latsaky ny 5 misy mandray anjara fa noho izay zavatra zay fiainana dia zay ohatran'ny hoe signe anankiray hoe misy fiainana ny niveau. Hitako hoe tsy dia misy fiovana fa tamin'ity fotsiny ohatra ty Atsinanana zany zao vitsivitsy le mpandray anjara tsy fantako hoe inona ny antony. Za mahita hoe io moa zany compétition ahafahan'ny rehetrarehetra mandray anjara ahafahan'ny ekipa madinika ihany koa mifanandrana amin'ny ekipa lehibe zay mahatsara an'ilay tena koa dia raha fijery koa zany zay endra zay mbola tsy maty aloha amin'izao fotoana zao afaka mandresy ny ekipa lehibe ny ekipa madinika amin'ny formule io. Ny fahitako ny tellement coupe de Madagascar aloha zany voalohany indrindra dia izy aloha zany système élimination aloha le championnat dia le tellement coupe zany ahitana ekipa na joueur maromaro eo ny fokotany sy ny club efa fanta-daza. Ny andrasako aloha zany dia za zao no voalohany indrindra miandry hoe ireto ekipanay Tamatavy fanahy soa reto mba ho tafakatra midingana manaraka mba ho tonga any amin'ny farany zay ny zavatra ndraindraiky.